Salama daolo andondera hoentina amintsika ireto tsara ho fantatra ireto. Député Sainte-Befendo tsy ekenina ny fanararaotana atao amin'olona marary. Député Maxime Jocelyne mirary soa ny biro maharitra vaovao. Miamito Toamasina 7 tapitrisa ariary isam-bolana ny vola natokana ikojakojanina sy ampiodinana any Miami. Efa taova indray no alain'ireo mpamaky fasana amin'ireo razana lena ankoatra ny taolana. Tratehaky ny zandary tao mahabokona teo amin'ny sakana nataon'izy ireo ny mpangalajaza izay mbola mena vava tany amin'iny faritra iny. Ireo no fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasitsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milike ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa ny MCC tao matawatagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandrely isika fa avetrany tonga de vavany ndao ary. Manolona ireo fitarenana maro momba ny hôpitalim-bahoaka tonga eo ampilatana ny sombavim-bahoaka voafidy tao Antsuy dia nidina ifotony izy sy ireo mpanolotsaina ary ny ben'ny tanàna na Siraly ny fampiresaka sy nanadihady ny zavamisy sy antony fitarainana maro azon'izy ireo toy ny fahatarany fahatongavan'ireo mpitsabo rehefa misy olona mila fitsaboana maika, fidangany vidim-panafody fandaovan'olona marary vola hividianana solika rehefa misy ny délestage ary antony mahabetsaka olona maty rehefa hoentina tsabona ao amin'ny hôpitaly be ao Antsuy ao. Nilaza ny solombavam-bahoaka fa tokony apetraka amin'ny takelaka ny sandam-bola fitsabona sy ny lalàna na didim-panjakana milaza momba n'izany mba hisiny mangarahara. Nofantarina ihany koa ny antony mahatara ireo mpitsabo amin'ny fandraisana ny marary sy ny vaholana mifandraika amin'izany mba hampihena ny tahany isan'olona maty rehefa mandeha mitsabotenina ao amin'ity hôpitalim-bahoaka ity. Hensitra ny solombavam-bahoaka Sainte-Befendo Todomanana manoloana ny fahasalamam-bahoaka ary hanaramaso hiaraka hitondra vaholana amin'ireo tompon'andraikitra isan'ambaratongany izy ho fitsindrovana ny vahoaka. Fifampiresahana sy fitadiavam-baholana maharitra no natao ary anterainina hiroso amin'ny fanatsarana hatrany ny fandraisana ny fitsabonany marary amin'ity hôpitalim-bahoaka ity mba hisiny fahatokisana ary hampirisika ny olona marary mba hanatina ny tompo-pahasalamana na ahafahana mitsabo azy ara-potoana. Député Maxime Jocelyne indray mirary soa ho an'ny biro maharitra vaovao. Namita iraka any ivelany amin'ny mahasombam-bahoaka azy ny Député Maxime Jocelyne izay voafidy taon'ny tsiranana voalohany. Ifandimbiasana ny toerana andraikitra eo anivon'ny firenena ireny noraisina nandritra ny 5 taona ireny. Indraindray ahazona tsiny amin'ny hafa izany. Ankehitriny amin'ny mahadepute tsotra mba afaka mitodika misimisy kokoa amin'ny fianakaviana. Izay indrindra no antony mba nanararaotana namita iraka sady miala sasatra kely aty ivelany. Io no fanazavana nampitain'ireo manodidina ny Député Maxime Jocelyne vipanina miahy ny faritra antsiranana teo aloha. Nilaza mazava raha teo ny Député Maxime Jocelyne araky ny fanazavan'ireo manodidina azy fa manaja tanteraka ny safidy izay noraisiny teo ampandrafetana ny biro maharitra ankehitriny izy. Mirary ireo biro vaovao mba hahavita be amin'ny andraikitra iantsorohan'izy ireo ny tenany. Tsy ho mora ny hanatanteraka ireo zavatra nataony vipanina teo aloha ity, indrindra ao amin'ny faritra Diana izay anisany namony tena tamin'ny fanohanana ny filoha Andry Rajoelina tao amin'ny faritra Diana ny vipanina teo aloha, indrindra mifandona amin'olona izy noho ny fiarovana ny filoha. Sarotra amin'ny hafa hahavita mitovy amin'ny nataony. Ho arahantsika eo ho ihatrany ny hafatry ireo olona ankaiky ny Député Maxime Jocelyne ireto ny tohiny izao tantara izao. Miamito Toamasina indray 7 tapitrisa ariary isam-bolana ny vola natokana hikojakojanina sy ampiodinana any Miami. Tafiditra ao anatin'izany ny resaka karama, ny fandriam-pahalemana, ny fanadiovana, ny fikojakojanina ny zaridaina sy ny maro hafa raha ny nambarany sekretera-panjakana
misahana ny tanàna vaovao sy toeram-pirenena na ny CNVH. Efa taova indray no alain'ireo mpamaky fasana amin'ireo razana lena ankoatra ny taolana. Tsy razana efa maina intsony no alain'ireo olon-dratsy fa razana voanalivina tsy mihoatra ny 3 volana ka taova maromaro toy ny maso ary taolana maromaro no alain'izy ireo. Any amin'ny komina Tanandava, distrikany Biroro, faritra Atsimondrefana no misy an'izany. Ny herinandro lasa teo fasana 12 no nisy namaky. Voatery tsy maintsy naka ny razana tamin'ireo fasana mbola tsy vaky nimponina ao amin'ny komina Tanandava amin'izao ka mamindra azy ireo any an-trano ao an-tanàna noho ny tahotra amin'ny fahaverezan'ireo razana. Voalaza fa tsy hita mazava ny fandraisan'ny mpitandron'ny filaminana any an-toerana ny andraikitra manoloana izany. Mikorontana tanteraka i Tanandava, mirongatra ny vaky fasana ankoatra ny tsy fandriam-pahalemana izay hamoizana ain'olona isan'andro sy ny haverezan'omby izay tsy mbola misy fiafarana mandrakitiny androany. Eo miresaka halajaza indray tratehaka ny zandary ao Mahaboboka teo amin'ny sakana nataon'izy ireo ny mpangalajaza menavava avy an'Antananarivo izay antsoina hoe Noro. Notsenainy ny fiara 4x4 avy an-Toliara ary saika hiverina ho an-Toliara ihany. Niaiky ilay ramatoa fa tsy zanany ilay zaza, niaiky koa ny lehilahy iray fa izy no mitady an'io zaza io fa hatsangana hono. Antsoina araka izany izay mety ho very zanaka mba hanatona ny zandarmeriam-pirenena any an-toerana any. Midika izany rehetra izany fa tena tsy kely lalana ny ratsy ary midika ihany koa fa miha mitombo isan'andro ny tsy fandriam-pahalemana ary lasa mampitebiteby ny vahoaka maro moa izany afitsoko ny tsy fandriam-pahalemana izany. Ka noho izany dia mila mailohatrany ny rehetra amin'izay resaka tsy fandriam-pahalemana izay, indrindra fa ity resaka vaky fasana lava tsy misy fiafarany ity ary resaka halatra taolambalo ity izay tena mbola mijanona ho mistery lehibe mandrakiteny androany. Inona marina no tena ilan'ireo olon-dratsy an'izay resaka taolambalo izay amin'ny fangalaran'izy ireo azy izay. Tsy voizao anefa no nisy an'izany resaka halajaza sy halatra taolambalo izany fa efa hatramin'ny ela no nisiny an'izany. Ary na dia miezaka manao aintso zavatra aza ny mpitandron'ny filaminana mba hamongorana an'ireo asandahalo sy ny resaka tsy fandriam-pahalemana tahaka an'izany dia mbola tsy fongotra mihitsy izany mandrakiteny androany. Na dia misy aza ireo izay lazaina fa tratra nefa dia mahatsapa sy mahita ihany ny rehetra fa ireo izay tratra dia azo lazaina fa petit poisson fa misy ihany ireo izay tena gros poisson ao ambadika an'izany ary tsy mety tratra mihitsy mandrakiteny androany. Inona ny vahaolana mba ahatonga an'ireo izay tena atidohampikotrika an'izany rehetra izany mba ho tratra ary mba hafahana mamongotra hatramin'ny fakany ity resaka tsy fandriam-pahalemana lava izay iainan'ny vahoaka ary mampitebiteby ny maronisa ity. Izay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy. Sotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadiny ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa nimsesy tamatawatagasy. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.